olombelone Kristy no mampianatra atsika fa izy no manana fitiavana avy amin'Andriamanitra mamelona atsika olombelone Kristy no mampianatra atsika fa izy no manana fitiavana izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika fitiavana fanomezana ambony indrindra mampiray atsika amin'Andriamanitra izay tsy manana izany no tsy ahita Andriamanitra fitiavana fanomezana ambony indrindra mampiray atsika amin'Andriamanitra izay tsy manana izany no tsy ahita Andriamanitra izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika panompotsony ianareo raha mitoetra amin'ny fitiavako ianareo no tena mpianatro zay manazava ny olon-drehetra tsy ataoko panompotsony ianareo raha mitoetra amin'ny fitiavako ianareo no tena mpianatro zay manazava ny olon-drehetra izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika izao reno lazaiko rareo mandeana amin'ny fitiavany Kristy zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika zay nanolo tena amin'Andriamanitra noho